Sabotsy alina voalohan'ny volana aogositra taona 2024 miarahaba finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy ary dia misaotra ianao ihany koa misafidy ny Record TV Madagasikara amin'izao alina izao miaraka aminay ato anatin'ny fandarana le resahana amin'ny aty an'io alina ity araka ny efa nampahafantarantsika tany anatin'ny bande annonce na ny fampahafantarana tany moa zany dia ireo teknisianina ireo tompona andraikitra mikasika indrindra ny tetikasa flyover no vahiny fandarana le resahana anao ny sehatra amin'ity an'io alina ity izay tena ankasitrahana azy ireo fenina satria na dia somary teritery ny fotoana entsikentsika etseroa dia namaly ny antsony Record Madagasikara ivahiny ato anatin'ny fandarana le resahana anao ny sehatra izy ireo ka ity ampiandohana dia efa atolotra izay fisaorana mitafotafo izay ato amin'ny akavanana ato ary misy an'Andriamatora Naifson Peterson Leonardo izay talemsana ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ny fanombanana ara-tsosialy miarahaba tompoko ary dia mankasitraka feno manaiky io asain'ny fandarana le resahana anao ny sehatra. Miarahaba ny any dia miarahaba ny manaraka ny fandarana le resahana anao ny sehatra rehetra. Eny ary ato amin'ny ilany ato indray dia misy an'Andriamatora Solondraibe Andria Mirantosoa izay chef de projet ny flyover miarahaba anao ihany koa. Miarahaba ny andro dia faly miarahaba antsika mpanaraka ny télévision Record Madagasikara. Eny ary entintsika anomboana azy angamba anisan'ny resahana foana rehefa misy tetikasa tahaka izao ohatra hoe na miresaka tsika resaka teleferika na miresaka tsika resaka lalambe mikodana dia anisany anomboana ny tetikasa ny resaka n'izany hoe tontolo iainana izany manahoana ny resaka tontolo iainana rehefa natateraka tetikasa anankiray dia hitodika ato amin'Andriamato Leonardo ato angamba ny tenako mikasika ny resaka hoe nanahoana ny ataoko mety hoe fizotrana izay hoe resaka ara-tontolo iainana izay raha iresaka ny flyover tsika. Ny projet ngezabe tahaka an'izao dia tsy maintsy aloha ny fanadihadiana ara-tontolo iainana. Izay moa ny décret Messier no mandrafitra an'izay ny décret Messier teo aloha ary indrindra no mampisy ny décret Messier amin'izao ny décret sur 80/2025 dia manamafy fa ny projet rehetra dia tokony aloha ny fanadihadiana ara-tontolo iainana. Efa nanomboka tamin'ny 2022 raha ny projet flyover ary efa tomombana ny boky rehetra dia rehefa vita izay dia naterina teny amin'ny ONAE satria zareo no guichet unique manao ny fanombanana na ny évaluation environnementale ny projet amin'ny tout ce qui hoe étude d'impact environnemental. Dia efa voarain-jareo izany dia efa nandeha ny fanombanana izay nataon-jareo izay hitantsika farany teo moa ny fanatanterahana izany. Anisan'izay indrindra tetsy Anosy Atsinanana tetsy mbola nisy ihany koa ny fakakevitra mikasika an'izay resaka hoe fanombanana ara-tontolo iainana izay ny arahana tamin'ireo mponina voakasika na nahoana ny mety hoe fandraisana ny ango-kevitra ireo izay ananatrika an'izay fivoriana izay. Satria amin'ny fanombanana ara-tontolo iainana ny évaluation environnementale araka ny voasoratra ao amin'ny décret Messier dia tsy maintsy misy ny fakana ny hevitry ny vahoaka. Raha efa nanomboka tamin'ny 2024 ny évaluation environnementale izay nataon'ny ONAE dia tsy maintsy nisy ny fakana ny hevitry ny vahoaka iny io moa natao hoe consultation directe dia eo zany ny olona no manome ny heviny ny mety ho fanatsarana ihany koa ny fandehan'ny projet satria na dia eo raha ny teknisianina izay mandrindra ny pitsopitsony rehetra dia misy ihany koa ny olona eny fotony izay mety mbola manana hevitra hoe metimety izao no azo anampiana dia ireny tena important be ireny ho an'ny projet ngezabe tahaka izao. Mbola hiverimberina eo aminao ihany moa izany fanontaniana rehefa avy eo fa hivadika kely ato amin'ny Andriamatora Solondraibe Andria Mirantosoa indray ny tenako izay côté eo amin'ny lafiny teknika angambany raha izay no mahalaza azy eo amin'izay flyover izay ampatsahivina-tsika hatrany ihany koa moa izany fa ny tetikasa flyover dia anisan'ireo tetikasa hitsinjovana ny vahoaka entina mahana ny olany fitohanan'ny fiara lavareny na ny embouteillage na ihany koa moa izany indrindrindra ho an'ny amin'ny lalam-pirenena voalohany iny izay anisan'ny tena hoe ny atombohana izay hoe fanatanterahana ny tetikasa entina mahana ny olany embouteillage izay. Toto Somaly ny fametrahana ny vato fototra amin'izay fazy voalohany angambany na ny hoe andiany voalohany amin'ny tetikasa flyover. Mino fa misy ny pitsopitsony sy ireo mesure d'accompagnement na hoe ireo fepetra
apetraka mikasika ny fifamoivoizana sy ny sisa eto ianao angamba andriamatoana zavan'izay amin'ny vahoaka izay tena efa tsindrin-doana ihany koa matetika azonay fanontaniana marobe any anatin'ny fandaharana maro samihafa any a hitondra an'izay fanazavana misimisy kokoa izay ho an'ny vahoaka malagasy. Ny tompoko ankehitriny dia feno ny fepetra ahafahana manomboka ny tetikasa flyover. Ao anatin'izany dia misy fampahafantarana atsika vahoaka zany hoe ahoana sy ahoana ny tokony atao amin'ny fanatanterahana amin'ny flyover. Io moa zany dia tsara petraka fa ny fitohanana ny lalana dia ny fifamoivoizana zany dia tsy tokony ho tapaka mandritry ny fotoana anaovana ny tetikasa flyover. Tsy iny zany misy fandrindrana manokana iarahana amin'ny mpitandro filaminana amin'ny fifamoivoizana sy ny polisy munisipaly ary ny gendarmeria hoentina andrindrana amin'ny fifamoivoizana izay hitantsika eo amin'ny rond-point Nosizato satria dia eo ny tena hiasa voalohany zany ny entreprise hanao ny asa amin'izao andiany voalohany izao. Ny tsara homariana averina etona foana zany dia ny tetikasa na ny entreprise dia tsy mahazo mandrodana ny fananany olona izay voakasiky ny tetikasa raha tsy voarain'izy ireo tsirairay ny fanonerana izay efa izay omen'ny fanjakana zany. Ankoatr'izay mipetraka amin'ny fanontaniana afaka hiasa ve zany sa tsy afaka hiasa ny entreprise. Ao anatin'io andihany voalohany io mantsy dia tsara manazava fa misy toerana tsy hisy fanonerana, tsy hisy olona voakasika amin'ny fanaovana ny asa. Ohatra izany ny tetezana eo Anosizato. Very kely io tetezana Anosizato io mantsy zany horavana io tetezana hitantsika amin'izao eo amin'ny Kiopa io soloina tetezana roa samihafa. Dia ny tetezana iray aloha no atao ny tetezana iray vaovao no atao iny mazava ho azy fa tsisy olona voakasika amin'ny fanaovana an'ilay tetezana dia iny no ataon'ny entreprise zany amin'ny voalohany mba ahafahana tonga dia miasa avy hatrany. Ankoatr'izay koa ny resaka famindrana ireo réseau toy ny AS, ny JIRAMA, reny koa zany efa hoeritreretina asa ho atao alohan'ny fandravana ireo olona izay voakasika ao anatin'ny tetikasa. Dia vita ilay tetezana vaovao zany dia afindrany indray zany ny fifamoivoizana dia horavana ilay tetezana hitantsika eo amin'izao fotoana izao io dia manamafy zany dia manamafy amintsika mpampiasa lalana fa tsy ho tapaka ny fifamoivoizana eo amin'ny rond-point eo amin'ny tetezana Anosizato mandritry ny asa ho ataon'ny entreprise. Dia ny angatahana fotsiny zany amintsika mpampiasa lalana dia mba hanaraka ny toromarika izay omen'ireo mpitandro ny filaminana fandrindrana ny fifamoivoizana. Tsy maintsy akasika ny fifamoivoizana zany moa izy ity ary tsy maintsy isy ihany koa ny fikorontanana madinidinika afaka hazavaina va hoe manahoana ny mety hoe izay fepetra fanampin'izay ny fivilian-dalana sy ny maro samihafa hoe ny fiara avy aty Anosizato Atsinanana mety tsy afaka handalo etsy fa mety ary Anosipatrana satria efa hitantsika nisy an'izay zao nanomboka tamin'ny alakamisy lasa teo nanomboka tamin'ny iray ora maraina mety ahoana ny fitohizan'izay. Eny tompoko. Ny resaka fifamoivoizana ny avy ao amin'ny ministère ny travaux publics tsy nionina amin'izay voalazako teo izay fa efa mieritreritra koa zany ny avy ao amin'ny ministère ny asa vaventy hanao lalana vaovao karazana déviation zany izy raha iarahantsika mahita zany amin'iny RN1 taloha ry ambadiky ny tanàna Anosizato dia mahazo eto amin'ny Kiopa dia asiana tetezana vy eo zany mampitohy an'asa ka hivoaka eto akaikin'ny Castello Motel eto dia iny zany natao hanamaivanana ny fifamoivoizana satria araky ny voalazanao tsy maintsy voahelingelina kely
ny famoivoizana mandritry ny fanaovana ny asa de efa ao anatiny tetika asa ny eritreretin'ny ministère ny travaux publics zany ny fanaovana an'iny fa eo an-dalana manao ny pitsopitsony amin'ny famaranana ny étude ny ministère ny travaux publics am'izao dia rehefa vita iny dia iny koa zany isan'ny lalana anamaevanana ny fimoivoizana eto amin'ity nosy zaty na zany na tsy zany dia entanina isika mpampiasa lalana raha azo atao misy koa ny ialana tsiny amin'ny teny baiko voie de contournement raha avy any ampita tafika zany isika mpampiasa lalana ny eritreritra hiakatra aty Antananarivo dia misy possibilité anankiroa zany misy lalana roa azo anentanana na mihodina any Tosy zany tsika na raha hoe hianatsimo dia mihodina any Soavina voaka iny Tanjombato iny zany reny zany ho aprisihana ny mpampiasa lalana azo an'ireny lalana ireny eo moa zany mazava ho azy ny RN1 iny zany azo andehanana foana fa possibilité zany amin'ny zao tsika mpampiasa lalana zany izay nomeko teo zay. Eny azo misaotrany amin'izay fanazavan'izay rehefa avy eo tsika mbola hiverina ao amin'ny chef de projet fa itodika ato amin'ny Andriamatoa Leonard Tondray efa nambarako teo matetika raha vao miresaka n'izany fanadihadiana ara-tontolo iainana zany tsika dia misy olana foana, misy sakana foana, misy hetsika mihitsy aza indraindray ataon'ireo mponina tamin'ny fanatanterahana an'ity fanadihadiana ara-tontolo iainana mikasika ny flyover ity ve nilamina tsara izay mety impiry ihany koa no nitondra ny ataoko hoe karazana fanadihadiana teny anivon'ny ONE maharitra afrina ihany koa zay vao mety hoe azo ny taratasy fahazon-dalana avy any amin'ny ONE vita tokoa ny fanadihadiana ara-tontolo iainana azo atomboka ilay tetikasa. Ny tena olana mahatonga ilay fanoheran'ny olona amin'ny étude ohatran'ireny dia ny olona izy tsy voahomana mialoha. Hita izany tamin'ireo projet tany aloha tany dia efa nalainay ny afepetra mba tsy sinizay intsony tamin'ity projet flyover ity. Izay nahatonga ilay hoe tamin'ny 2022 dia efa nanomboka ny fanadihadiana izay natao. Efa nisy ny affichage izay napetraka isaky ny fokontany nanomboka tamin'ny 2022 ho fampahafantarana ny olona ary indrindra ny fandraisana ny hevitry ny olona ny mahamety na ny tsy mahamety amin'ny projet tamin'izany fotoana izany. Dia efa nisy cahier izay napetraka isaky ny fokontany izay nanoratan'ny olona ny heviny mikasika ny projet flyover. Rehefa voaray izay voaray ny etaetan'ny olona dia namoaka n'ilay hoe déclaration d'utilité publique amin'ny fanjakana na ny fanambarana fa ilaina ny fanatanterahana amin'izay an'ilay projet satria ilay olona teny fotony ny olona rehetra izay voakasika manodidina no efa nameny heviny hoe izao no mampety an'ity ary ireto mba handrasanay. Dia ireny rehetra reny zany no natonta tao anatin'ilay boky ilay atao hoe étude d'impact environnemental boky be teo amin'ny 289 page teo. Dia iny amin'izay no naterina tany amin'ny ONE eo nanomboka tamin'ny 2024 dia nandritra an'izay no nanombanana zareo an'ilay izy. Izay zany no itenenana hoe efa voahomana mialoha ny fanadihadiana izay natao ara-tontolo iainana ary indrindra ny ara-tsosialy. Dia izay no tenen'i monsieur Ranteux izay moa ny anisan'ny sosokevitra izay tsy sy ny fanohitohinana ilay voie de contournement sy le voie d'accès alternative izay hoe aty raha tsy mamanga ndray Soavina ndray mbola isan'ilay pont modulaire izay atao itsaka aketsy. Raha izay mikasika ny fanombanana ara-tontolo iainana mety hoe mbola hiverenantsika kely raha toa ka mbola ampy ny fotoana satria ny fotoanantsika mandeha dia mandeha fa sady tompon'andraikitra ny fanombanana ara-tsosialy ihany koa ianao manahoana ihany koa mety hoe nijerenana izay resaka hoe sosialy ny mponina ny andavanandro izay mihitsy amin'ny fanatanterahana ny tetikasa. Tsy maintsy midina moa zany ny tompon'andraikitra ny projet rehefa ohatran'io dia manao ny identification mandray ny données rehetrarehetra statistika hoe firy ny olona izay manamorona ny lalana izay voakitika. Ny hita zany dia eo amin'ny 520 eo ny tena voakasika aloha amin'ity ilay dingana voalohany ity. Ireo tokantrano sa ireo olona mihitsy ny voakasika? Fianakaviana misy an'ireo zany no tompona trano misy ny ireo le mpanao ina moa ilay atonakoho ronakoho na farmasia na farmasia ary moa zany misy tamin'ny fitran'izay dia ireo rehetra ireo zany efa fantatra daholo dia efa nisy ny fidinan'ireo komity manokana ara-panjakana izay mijery ny zavatra eo ambony sy ny ao ambany.
zay le hoe bien titré moa filazany anazy sy ny bien non titré. Le bien non titré zany tena zavatra zay eo ambonin'ny tany, bien titré de le tany zay ananan'le olona iny. De reny rehetra reny evaluena daholo de reny no amezana ny tombam-bidy omena an'le olona hoe izao ny vola tokony voarahinao amin'io zavatra voakasika io. Eny ary itotoekena ato aminao indray ny tenako mikasika ny ao amin'izay andiany voalohany izay ihany araka nambara teo moa zany de hoe tsy mbola hisy ny fandrodanana mety anahoana zany ny ataoko hoe endrikendrika izay hoe foto-drafitrasa hitsangana izay atao anatin'ny andiany voalohany ankoatran'ny hoe tetezana teo hoe aiza ho aiza ihany koa ireo toerana tena ho voakasika atao anatin'ny andiany voalohany raha ho an'ny eto anosy zato atsinanana. Eny tompoko. Araka ny voalazana tao misy andiany voalohany sy andiany faharoa ny fanamboarana ny tetikasa. Ny andiany voalohany no azavaiko mialoha. Ny andiany voalohany zany de io moa zany le tetezana anankiroa efa voalaza teo soloina tetezana anankiroa vaovao io lasa 4 fois zany io io le tetezana 2 fois eo amin'ny kiopa io. Akoatr'izay amin'ny maha flyover ny flyover dia le tena flyover zany ny RN 58 moa zany le miainga avy any Akadimbahoaka iny de tia mandalo eto alohan'ny record ty de tonga amin'ny rond point Nosy Zato de makany Nosy Patrana iny zany no miakatra ambony iny zany rehefa alohan'ny hazo any rond point zany miakatra ambony le RN 58 dia ny lalana RN1 zany le avy any Nosy iny mandalo amin'ny pont iny no ambany. Zay le flyover dia ny mampifandray an'io RN1 sy RN 58 io zany misy rampy anankiefatra rampy d'échangeur zany ahafahana hoe raha avy aty amin'ny RN1 ianao teo any amin'ny RN 58 ohatra de maka an'le rampe de miakatra de mamonjy ny RN 58. Zay ny ao anatin'ny projet flyover. Akoatr'izay misy koa ny atao hoe bretelle amin'ny sisiny anankiefatra. Tsy voatery andalo eo amin'ny flyover zany ny mpampiasa lalana arakaraky ny lalana tiany andehanana de misy bretelle anankiefatra de amin'ny sisiny amin'ny sisiny rampy anankiefatra le voalazako teo zay ny momba ny andiany voalohany. Ny andiany faharoa dia ny RN1 eo amin'ny sortie amin'ny pont Anosy Zato dia atao 4 fois hatreny tany Menakely zany eo amin'ny 2.4 kilometra eo zany ny halavany dia farany ny RN 58 zany miainga any Akadimbahoaka ka hatreny amin'ny Maki zany ho amboarina atao réhabilitation zany zay ny tafiditra anatin'ny projet flyover. Raha ohatra hoe 420 volana ny faharetan'ny tetikasa mety 12 volana zany ny tetikasa ny fahazo voalohany ny andiany voalohany de 12 volana ny andiany faharoa sa manao ahoana mety fandrandrana mikasika an'izay. Ny 420 volana ny faharetan'ny tetikasa ho an'ny andiany voalohany sy ny andiany faharoa. Ny andiany voalohany zany tonga de efa afaka manomboka fa ny andiany faharoa rehefa vita le fanonerana an'ireo olona zay voakasika zay mbola eo an-dalana famarana anazy moa zany ny tetikasa am'izao zay vao afaka manomboka ny andiany faharoa fa iny de tsy maintsy hofitaina atao anatin'ny 420 volana na andiany voalohany na andiany faharoa. Somary verenako kely le fanontaniako teo hoe raha ny andiany voalohany aiza ho aiza ireo toerana tena ho voakasika amin'ity andiany voalohany ity manodidina ny rond point na Anosy Zato atsinanan'izay. Ny toerana voakasika ny andiany voalohany misy une partie ny station Jovena. Dia ny tandrify aty zany le devant ny fiangonana FJKM io le tsenareo zany reo ny misy tafiditra dia ny sisiny misy tany une partie koa amin'ny CFAO voaray de le tanàna kely ao ambadiky ny tambony CFAO manandrify ny tambony CFAO io zany le voaray iny ny tafiditra ao anatin'ny emprise ny filaza azy efa misy carte moany efa nizaraina ho an'ireo olona rehetrarehetra zay nanatrika ny consultation publique niarahana tamin'ny ONE zay efa azony zareo rehetrarehetra jerena ao amin'le carte hoe aiza no tafiditra
mazava zay carte si zany fa nizarainao ny mpandray anjara rehetrarehetra tamin'ny consultation publique ny arahana tamin'ny ONE. Raha somary resaka kely ny fanombanana ara-tsosialy indray sika efa nilaza moa zany Andriamatoa Léonard Tao teo hoe efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo mpivarotra, mety hoe nanahoana ihany koa ny nandraisan'ireo mpivarotra n'izay hoe fifampiresahana voalohan'izay, satria raha hijerika ihany koa tsika tamin'ireo tetikasa teo aloha dia hoe nisy olona narary mihitsy na hoe somary tojo tsy fahasalamana mihitsy rehefa naheno ny vaovao, satria mazava ho azy hoe tsy maintsy isy an'izay fandrodanana izay nanahoana mety hoe ny fomba nanazavana sy ny hoe marimaritra iraisana tena ataoko hoe mafonja angamba nahafahana hoe nandresy lahatra ny mponina, satria fivelomana mihitsy no voakasika ao anatin'le fanatanterana ny tetikasa. Zay no tonga le hoe fa nanomboka tamin'ny 2022 dia nisy ilay affichage izay napetraka isaky ny fokotany ho fampahafantarana ny olona ny andehanan'ny projet. Ary teo dia rehefa nidina sur terrain amin'izay ny bureau d'étude izay nanao ny fanadihadiana dia mbola nisy ny fionana mivantana tamin'ny zareo, ary nandritra n'izay fotoana izay no nilazana zareo fa ianareo dia tsy hoe ianareo fa ilain'ny fanjakana amin'izay ny toerana mba ho amin'ny tombotsoan'ny daholobe. Izay aloha dia tsara petraka ihando ny projet rehetrarehetra dia ho tombotsoan'ny daholobe. Ny tranoko ary no voakitika rehefa miteny ny fanjakana hoe ilaina ilay izy noho ny tombotsoan'ny daholobe dia tsy maintsy anaiky ahako. Fa le hoe tsy maintsy manaiky akory tsy hoe terena, fa misy ihany koa nefa ny fampanantenana ireo compensation na ny fanomerana izay omenan'ny olona. Nanomboka tamin'ny 2022 zany hatramin'ny nidina nohainao farany teo dia mbola mifampiresaka tamin'ny olona foana ny fanjakana ny amin'ny fanomerana izay ho atao. Ny akamaroan'ny olona aloha andeha ataoko hoe 5.9 isan-jato dia niteny hoe izahay tsy manakana ny projet fa mba mangataka kosa ny fanomerana izay niresahan'ny chef de projet teo hoe efa kaiky dia kaiky ny fanomerana izay ataon'ny fanjakana ho an'ny olona. Mety hoe raha tombanana mety any amin'ny ohatrinina ny fanomerana ho an'ny ireo voakasika ny tetikasa. Tsy manana chiffre exact ahako miaraka amiko aty fa fotsiny ireo olona ireo dia tsy maintsy ahazo an'ilay fanomerana aloha ny zavatra eo ambony. Misy indray ny terrain titré iny dia mbola mandeha ihany koa ny calcul mikasika an'izay. Manahirana mantsy antony volam-panjakana satria androany mety miteny hoe izany tompon'ny tany raha afaka be tsy mety mitsangana ianao na mitsangany monsieur Ranto hoe izany tompon'ny tany dia manahirana be iny fa tsy maintsy misy ny fanadihadiana izay ataon'ny fanjakana amin'ilay izay manana ny titre eo ambany eo. Fa ireo olona rehetra izay ambony manana magasin sanareo zany ireo zany tonga dia azo ny compensation voalohany. Ary misy komity manokana comité d'évaluation administrative mifilazana anazy ireo no efa misy an'ilay hoe prix référentiel eo am-pelatanan'ny zareo. Dia iny prix référentiel iny no miteny hoe raha kiosque na ronako dia zao ny tombam-bidy, raha voninkazo dia zao ny tombam-bidy, raha pharmacie dia zao ny tombam-bidy. Dia ireo no mikondoa hoe izao zany no metimety kokoa na aradrariny amin'ny fanomerana. Manahoana ny mety hoe fijerenana fanaraha-maso an'ireo taratasy, ohatra zany hoe taratasy tany na fahazon-dalana norina, manahoana ny mety mikasika an'izay dia mety hanao ahoana ihany koa ny fanomerana an'ireo olona mety ohatra hoe tsy manana ny fahazon-dalana norina kanefa manana ny taratasy tany na ny mety hoe mifanohitra amin'izay. Izay no mahataraiky ny fanomerana. Eto aloha zany dia misaotra betsaka anareo aloha nanasy fa tena mba nararoatra tokoa izahay aloha anazava an'izay fa ny tena anisan'ny olana ngeza be amin'ny fanomerana amin'ireo projet rehetrarehetra amin'ny fanjakana ireo dia noho izay ilay fanomanana ny taratasy izay. Tsy ny fanjakana no tsy te hamme loin de là fa ilay fahavononan'ny olona sy ny hafainganan'ny olona manomana an'ilay taratasy mba hahafantarana hoe tena ny ando marina ilay toerana na ny monsieur Ranto marina ilay toerana. Izay ny tena olana be. Dia efa misy ireo bureau d'étude izay manampy ny olona nefa na izany zany ary mba hanampy an'zareo amin'ilay fanomanana ny taratasy, mikarakarana ny taratasy. Izay zao dia efa nisan'ny petraka teto amin'ity projet flyover ity. Dia tsy maintsy ahazo fanomerana daholo. Raha ny tokony ho izy ireo rehetra izay anaty empresa raha ny tokony ho izy dia tsy tokony mahazo izay moa ny voasoratra anatin'ny décret 165/2025 amin'ny article 56 zay raha tsy diso ahako. Fa na izany na zany ary ny projet moa zany dia hoe mahojerena kosa ireo olona
izay hoe tena hoe io ny antom-pivelomany a dia tsy maintsy isy fanomerana zay ho azon'ny zareo. Zany hoe ilay fanomerana zany a rehefa voarain'ireo olona mihitsy zay vao mandeha ny fandrodanana sa hoe rehefa voarainy any amin'ny tompona ndraikitra hoe efa ato ny vola anerana ny rehetra dia mandeha ny fandrodanana sa hoe rehefa voaray any amin'ny ohatra hoe za zany zao manana tany eo dia rehefa tany sy trano eo dia rehefa voaraiko tsara zay vao manomboka ilay fandrodanana sa izay moa zany fampanantenan'ny fanjakana hoe rehefa voaray an'ireo olona zay voakasika ny vola dia zay vao arotana ry zareo. Ny tsara marihana aloha ary anampiko ny tenin'ny monsieur Rano chef de projet teo eo amin'ilay ananganana n'ilay tetezana voalohany dia mbola tsisy fandrodanana, tsisy olona voakasika zany amin'io fa tena tonga dia mandeha ho azy ilay fananganana ilay projet io tetezana io, izay mahatonga ilay mbola tsoravana ihany koa ilay tetezana existant mba ahafahan'ireo rehetra aloha mifamezivezy mandritra ny fikarakarana sy ny fananganana an'ilay tetezana iray ity. Mbola tsisy olona voakitika zany io anatin'ny 6 mois aloha. Ao anatin'izay 6 mois zay nefa mino maromaro ny zahay fa efa ho voaloha daholo ny vola an'ireo rehetra zay voakasika. Dia amina orinan'izay no mandeha amin'izay ny fanalana tsikelikely an'ireo olona. Hitodika kely ato amin'ny monsieur Ranto indray ny tena koa raha iresaka somary iresaka ny teknika indraisika ao anatin'izay fanatanterahana ny tetikasa flyover izay. Ny resaka famatsim-bola angamba dia efa fantatra fa ny Badiano mamatsy ny tetikasa flyover fa misy ihany koa ny famatsim-bola avy amin'ny fitondram-panjakana. Raha ho an'ny Badia manokana zao efa voaray avokoa hoe izay vola rehetra natanterahana ny tetikasa izay sa hoe mbola misy ihany koa ny hoe ny andiany voalohany ihany aloha no tanterahana dia ny andiany voalohany no voaray sa manahoana mahakasika an'izay. Dia takan'izay ihany koa ny famatsim-bola avy amin'ny fitondram-panjakana, manahoana ihany koa ny fitondram-panjakana ve no hanonitra sa ireo vola avy any amin'ny Badia ihany koa mety misy voakitika amin'ny fanonerana. Ia, ny famatsim-bola araka ny voalazanao tao dia ny Badiano manao no mamatsy vola ny tetikasa flyover. 520 faingo roa tapitrisa dolara. Zay ny famatsim-bola avy amin'ny Badia ho an'io tetikasa flyover io. Dia ny andro fanjakana malagasy 2 faingo valo tapitrisa dolara hoentina andoavana ataon'ireo fanonerana zay raisin'ny fanjakana tanana zany fandaovana amin'ny fanonerana amin'ny alalan'izay 2 faingo valo tapitrisa dolara izay. Raha somary hoe ny resaka ny andiany voalohany foana aloha sika teo dia somary hiditra kely eo amin'ny andiany faharoa indray sika satria tsy fantatra na mbola hoazona indray nareo amin'ny fotoana manaraka hiresaka an'izay andiany faharoa izay dia aleo somary ho ararotsika na dia ataoko efa nisy natsidiky Andriamatoa Ranto ary mikasika an'izay fanatanterahana ny tetikasa faharoa izay ary anisany ataoko hoe mety fanontaniana manitikitika ihany koa angamba hoe raha jerentsika ny arabe Anosizato ny lalam-pirenena voalohany raha sy diso ohatrany misy voakitika ihany koa ny any an-tany menakely mihazo an'iny Ratsiamamanga iny misy ihany koa ny hoe zao metatra miala ny arabe dia mety maro ny trano voakitika manao mikasika an'izay. Eny tompoko, momba ny andiany faharoa araka ny voalazako teo dia manomboka eo amin'ny fivoahan'ny pont zany ny andiany faharoa. Fivoahan'ny pont Anosizato zany eo alohan'ny gendarmerie no manomboka ny andiany faharoa ka hatreny an-tany menakely. Araka ny voalaza dia efa miroso amin'ny fanombanana famaranana amin'ny fanombanana zany ny eo amin'ny tetikasa amin'izao ho an'ireo olona rehetrarehetra izay voakasika amin'ny fanitarana satria iarahantsika mahita fa ny lalana eny amin'izao 3 voies dia izy lasa 4 voies dia mitatra zany dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy olona voakasika fananan'olona voakasika ao anatin'ny tetikasa dia izay no efa atao amin'izao dia rehefa vita izay dia mandroso amin'ny procédure manaraka ka hatrany amin'ny mitovy amin'ny ampahany voalohany fandoavana ny fanonerana ho an'ireo olona rehetrarehetra izay voakasika. Zay le izy le hoe tsy afaka manomboka an'io izahay tetikasa raha tsy azon'ireo olona ireo ny fanonerana ho an'izy ireo. Dia ny andiany voalohany aloha zao ny alefa izay antenaina koa fa tsy ho ela dia efa hanomboka ny andiany faharoa raha vao mazava hoe
voaray ny olona tsirairay ny fanonerana mandrisy anazy zay voakasiky ny tetikasa. Anisan'ireo tetikasa goavana izay tosaina eto amin'ny firenena ny tetikasa flyover. Raha vao miresadresaka amin'ny olom-pirenena eny moa zany amin'ny hoe mpanao gazety matetika dia mahazo hevitra marobe dia vita ao anatiny izay 4 volana izay be ny tetikasa flyover. Eny tompoko, tsara homariako etona zany fa alohany nanaovana ny tetikasa dia nisy ny étude natao momba an'io flyover io. Rehefa natao ny tolobaritra dia bureau d'étude anankitelo no mitambatra nanao an'io étude en flyover io zany dia ny bureau d'étude CID avy any Maroc, sy expert conseil avy any Mali, dia bureau d'étude CERT avy eto Madagasikara. Ireo bureau d'étude telo reo zany no nitambatra nanao an'io étude an'io projet flyover io zany dia rehefa nataony zareo ny étude dia zareo nahita hoe ao anatiny 4 volana no amitana ny tetikasa dia manome toky zany zay efa ho vita ao anatiny 4 volana ny tetikasa. Mety hoe misy fiasana amin'ny andro, amin'ny alina ihany koa anatin'izay sa hoe amin'ny atoandro ihany no isy ny asa amin'izay fanatanterahana ny flyover izay? Io moa zany ny entreprise no mametraka ny fomba fiasany. Misy ny planine dia manaraka ny planine zany ny tetikasa hoe voaraka ve ny planine fanatanterahana ny asa. Hoisy mety ho isy ny fiasana alina fa hatreto dia amin'ny atoandro kanefa amin'ny alina koa nefa ho an'ny entreprise rehefa mifampiresaka tamin'ny zareo zay dia hanao ny approvisionnement zareo zany hoe misy zany ny fiasana alina azo eritreretina fisina amin'ny fiasana alina. Ny resaka taratasy tsika teo Andriamatoa Leonardo nikasika ny resaka taratasy tany ny fahazon-dalana hanorina. Raha toka ve misy tokoa zay hoe olana izay dia tena tsy afaka hisitraka an'ilay fanonerana ilay olona sa manao ahoana? Comité maromaro no mandrafitra an'ilay comité administratif d'évaluation. Anisan'izany ny ao amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany. Ny domaine sy ny topo zany dia mandrindra ary miara-miasa amin'izay. Raha isika telo mianadahy reto no voakasika zany dia anjaran-jareo ny midina sur terrain dia anjaran-jareo ihany koa no mahafantatra hoe manana titre ve isika na hoe inona ny taratasy eo am-pelantanantsika dia ino no ahafahan-jareo manome ny sosikevitra hoe izao no tokony ataonareo telo mianadahy mba ahafahanareo handray an'ilay fanonerana. Tsy maintsy misy fitaritana izay atao ho an'ny olona rehetra izay voakasika zany amin'ny fanonerana ohatran'izao fa tsy afaka velavela fotsiny ohatran'izao ny olona voakasika. Ay, izay mantsy no somary mety hoe mampisalasala ny olona ihany koa eny. Nay izao mety ohatra hoe tsy tena mbola eny amin'ny domaine eny ny taratasy tany sy ohatran'izao mbola tsy mivoaka ny titre mbola tsy mivoaka ny ohatran'izany dia miahiaby ny olona ao anatin'izay hoe mety tsy azo an'ilay izy ve zany, izay mety tsy azo an'ilay fanonerana satria izay no eny hoe raha vao misy taratasy raha vao misy kely tsy mifanaraka amin'ny fepetra takiana dia tsy afaka mandray an'ilay fanonerana dia misy an'izay fitarihana izay zany hatreto zany izao raha ohatra ka hoe jerena mety hoe firisan-jaton'ireo olona izay efa nitondra ny taratasy teny hoe ara-dalàna tsara daholo ny taratasy tany sy ny fahazon-dalàna hanorina. Hatreto aloha zany eo amin'ny 20 isan-jato no efa fantatra hoe efa milamina daholo ny taratasy. Misy an'izay 20 isan-jato zay zany izay mbola andrasan'ny fanjakana ny réglo raha zay ny azo tenana azy entre guillemets dia rehefa totosa ireo dia mandeha ara-tsakasy andava ny fanomerana. Izany akory tsy midika hoe tsy maintsy hiandry an'ilay 20 isan-jato vao andeha ny fanomezana ny vola fa izay vonona rehetra zany dia tonga dia efa alefa amin'ny fanjakana ny vola. Dia anisan'ny fanontaniana manitikitika ny mponina ihany koa manao ahoana ny mety fomba handraisana an'io vola io raisina makeny amin'ny ataoko hoe ministera mihitsy ve sa misy mitendry hoe tsy maintsy manana compte bancaire hono fa tsy maintsy any anaty compte nefa izay tsy manana an'izany tsy mahay an'izany dia manao ahoana ihany koa mety hoe mikasika an'izay. Hatreto aloha zany misy option anankiroa na miakatra makeny amin'ny trésor ny olona izay efa eo am-pelantanany ilay taratasy-mbola hoe tokony handraisana azy na ihany koa raha manana compte bancaire izy dia
alefany amin'ny compte bancaire-ny ilay taratasym-bola. Mbola vao eo am-pieritreretana ny fanjakana ny eo amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ny amin'ny hoe alefa amin'ny mobile money. Fa ny tena sûr aloha zany le anankiroa voalohany teo na miakatra makeny amin'ny trésor na manana ny compte bancaire le olona. Apetraka foana ihany mantsy izay fanontaniana izay satria anisan'ny fanontaniana tena manitikitika ny olona indrindra ihany koa moa zany fa ireo hoe tena voakasiky ny tetikasa ety amin'ny manodidina no zato Atsinanana sy ny lalam-pirenena voalohany iny. Raha iresaka ny amikasika ny famatsiam-bola indray sika Andriamatoa Ranto. Raha resaka zao sika ny téléphérique hoe mbola tena babotrosa amin'ny resaka famatsiam-bola sika fa tsy famatsiam-bola hoe tsy omena zany e. Fa raha ity flyover ity ve famatsiam-bola mety misy averina ve? Sa tena hoe famatsiam-bola natanterahana ilay tetikasa fotsiny sa hoe misy ampahany averina, misy ampahany tsy averina. Ya, ny famatsiam-bola moa zany dia famatsiam-bola indramina, zany hoe averina ilay izy fa ny famerenana azy dia ao anatin'ny 7 taona. Raha araka ny nambarantsika tao moa zany dia mitentina hatrany amin'ny 2 tapitrisa dolara faingo 520 izay 520 faingo 2. 520 faingo 2 tapitrisa dolara izay famatsiam-bola avy any amin'ny abady izay tsara ihany koa azabaintsika amin'ny vahoaka malagasy mba hoe tsy hitompotra ny vahoaka malagasy fa mahafantatra an'izay fanatanterahana ny tetikasa flyover izay. Eny ary somary ataoko hoe efa voalaza daholo angamba ny tiana olazaina rehetrarehetra atato anatin'ny fandarana tamin'ity anio ity izy mirahalahy ihany koa mbola maika ihany koa izay tena hoe misaotra anareo mamerina ny saorana satria tena fotoana mihitsy angamba izao iresahantsika nyity tetikasa ity dia mankasitraka ny amin'ny fahatongavana fa rehefa fotoana fandalovana atao anatin'ny fandarana ilay resahana tahaka an'izao ihany koa dia misy indrindra ny mety hoe afatra tiana pitaina amin'ny vahoaka fotoana indrindra izao hitondrana izay afatra izay. Tsara marihana aloha fa ny projet rehetrarehetra dia tsisy projet izay tsisy impact. Fa misy impact daholo ny projet rehetrarehetra. Indrindra ny fanaovan-dalana dia marobe ny zavatra izay tena hoe tsy maintsy jerena, ny spécificité angamba raha izay ny ilazana azy. Mety tsy voaresaka teo fa na ny vato izay ampiasaina atao amin'ilay chaussée moa filazana anazy fa arabe ozy izy tsika. Dia iny dia efa misy spécificité hoe tsy maintsy izao ny qualité an'ilay vato atao amin'iny. Itsika raha manangana trano dia rehefa misy moellon dia tonga dia efa mety iny fa ny amin'ny arabe tsy izay. Satria farafahakeliny eo amin'ny 12 tonnes 44 tonnes eo ireny semi-remorque be izay mitondra entana ireny andeha eo. Dikan'izay tsy maintsy vato tena spécifique no ampiasaina sy araraka eo. Dia izay mahatonga ilay étude hoe lava be ianto satria tsy maintsy jerena hoe aiza ny toerana izay akana an'ilay vato hanamboarana ny tetezana eo. Aiza ny toerana izay akana an'ilay vato hanamboarana ny arabe io. Dia ankoatran'izay ny tsy maintsy isy fanelingelerana sy fanembatsembanana izay tsy maintsy azo ny tsika rehetra mpampiasa lalana zany mandritra n'izay 420 volana tenen'i Monsieur Ranto izay. Fa eto zany izahay mirahalahy dia manentana ny tsirairay avy mba hiara isalahy amin'ny hanatanterahana ny projet ngezabe ho tombontsoa amin'ny be sy ny maro. Mety hitanareo kely teo angamba ilay vidéo kely izay angatanay aminareo mba ho alefanareo rehefa misy fotoana ihany mba hahafahan'ny olona mahita ny mahazava-dehibe sy ny tombontsoa mety ho azontsika rehefa vita tsakany sy andavany io projet io. Fa tena raha amin'izao fotoana izao ny hoe 3 arivo ny isan'ny trafika eo amin'io tetezana io dia izay mihitsy ilay hoe mahatonga ilay fitohanana hoe atsasakadiny ary adiny ray ary atsasakadiny ary adiny ray ary satria betsaka ilay tômôbilina izay mifamezivezy nefa ilay infrastructure tsy maharaka intsony. Dia izay no fangatahana angamba raha vaty amiko mba hisy compréhension ho antsika mpampiasa lalana mandritra n'izay 420 volana izay dia efa misy moa ilay route alternative izay efa niresahana amin'ny rahalahy teo. Ho anahy angambany araky ny voalazako teo ianto bureau d'étude anankitelo no nanao n'io étude flyover Anosy io. Ny mety ho ahian'ny olona hoe manahoana ny fandalovan'ny fiara vaventy eo amin'io projet flyover Anosy io tetikasa io. Misy anankiroa ny azony fiara vaventy
andalovana zany amin'io flyover Anosy io na izy manaraka an'le miakatra an'le rampy fa raha ho an'ny fiara tena vaventy na hoe convoi exceptionnel zany ny filaza azy dia etaniny ny mpampiasa an'ireny haka n'ilay bretelle amin'ny sisiny anakefatra iny izy no tena en sécurité kokoa fa tsy tokony hanana ihazany tsika mpampiasa fiara vaventy rehefa mandeha rehefa vita ny tetikasa flyover sotra tompoko. Eny ary antenana ihany koa fa maro ny fanontaniantsika tena tokantrano tany no voavaly indrindra moa zany mikasika ny resaka fanonerana izay tena anisan'ny manitikitika ny sain'ny vahoaka ary azona fanamariana sy fanontaniana foana hoe manao ahoana mikasika an'izay fanonerana izay dia efa nambara teo fa misy ny fitariana ho antsika rehetra izay hoe somary mbola mety hoe andalana ny fanatanterahana ny taratasy na ihany koa mety hoe mbola misy tsy ara-dalàna kely dia misy fitariana fa tsy avy hatrany dia hoe tsy misy zany izay hoe tsy fanomezana ny fanonerana izay tokony hositrahantsika izay ao anatin'izay fandrodanana izay ary efa nambara teo ihany koa fa tsy roso mihitsy ny fandrodanana raha tsy voaray izay vola fanonerana izay tsara azavaina amintsika any an-tokantrano ihany koa dia izay no mamarana ny fandarana fa mankasitraka anareo amin'ny rahalahy ny vahiny tato anatin'ny fandarana. Mankasitraka ihany dia mankasitraka ny mpanaraka amin'ny fandarana rehetra. Eny ary izay ihany koa no mamarana ny fandarana ilay resahana anao misehatra tamin'ity androany alina ity misaotra antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany ho anao izay maniry ny vahiny ato anatin'ny fandarana dia manasa anao hiantso ny sampandrara ara-barotra na ny commercial ny Record Madagasikara na ihany koa manantona mivantana mihitsy ety amin'ny fohy be toeran'ny Record TV Madagasikara ety Anosy Zato Atsinanana ity no misy anay fa dia afaka mamaly an'izay fanontaniana rehetra manitikitika anao mikasika ny fivanianana ato anatin'ny fandaharana ihany koa dia amin'ny manaraka vahiny hafa sy loha hevitra hafa mihitsy indray no resahantsika mandrapitafa tompoko lahy mandrapitafa tompoko vavy.